Ry havana malala ampifialinan-trano azontsika miona toy zao fa mpizara mofomena miaina zany koa afantarantsika sitrapon'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra miaina antsika. Ho aminareo izay olona voantso malalo amin'Andriamanitra ray sy voatahirana amin'i Jesosy Kristy, ampitomboana ho anareo ny famindram-po sy ny fiadanana ary ny fitiavana. Amen. Sabotsy 20 Mey 2024 ibanjinantsika loha hevitra manao hoe mampahery ny fanahy masina. Andeha ry havana idera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Ideranao amin'ny foko rehetra aho, eo natrehandreo Andriamanitra no ankalazako anao. Hivavaka manandrify ny tempolinao masina aho, ka iderana arinao no ny famindramponao sy ny fahamarinanao. Fefanomenao voninahitra ny teninao ho ambony anaranao rehetra. Tamin'ny andro nitarainako dia namaly ahy ianao, nomenao fahasahiana aho ka nisery mifanahiko. Amen. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra, Andriamanitra ampitoetra ao amin'ny olonao ianao. Mankalaza sy midera ary manome voninahitra ny arinao masina izay noho izany fitiavanao anay izany. Tompo, mahatsiaro teny izay fampanota,
koa mandoaliko enatrehanao maiky mifaditsonay mamindra foanay ry mamelany erikay fa namaso midira manjaka ty anatinay amin'ny fianona amin'ny teninao akana mafisy anay avozanay amin'ny finoana ianao aminaran'i Jesosy Kristy tomponay no angatanay izany mivavaka izany amen. Ravana malala ny ofinainao antsika amin'ny tinity dia hitanao ny bokin'ny Genesis. Genesis toko fa 1:7 ny 9:3 ka hatramin'ny 7. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Koa ankehitriny aoka Farao izaho lehilahy manan-tsaina sady endry hanendry azy hanapaka ny tany Egypta. Aoka anao izany Farao ary aoka izy hanendry mpikarakara hitandrina ny tany sy hamory ny hampahadimy ny vokatry ny tany Egypta amin'ny taon-jina 7. Ary aoka izy ireo hanangona ny sianina rehetra amin'ireo taona tsara ho avy ireo ka hamory vary be amin'ny anaran'ny Farao ho fihinanany amin'ny tanàna maro ka aoka hitahiry izany izy. Ary aoka izany hanina izany ho tehirizinao amin'ny tany ho amin'ny 7 taona mosarena izay ho tonga amin'ny tany Egypta mba tsy ho simba mosara ny tany. Ary sitraky Farao sy ny mpanompony rehetra izany hevitra izany dia io Farao tamin'ny mpanompony ahita lehilahy tahaka io izay manana ny fanan'Andriamanitra ao anatiny va isika? Ary hoy koa i Farao tamin'i Josefa satria efa nampahafantarin'Andriamanitra anao izany rehetra izany dia tsy misy lehilahy manan-tsaina sady endry tahaka anao. Koa ianao no hanapaka ny atao tranoko ary araka ny teninao nitondrana ny oloko rehetra ny seza fiandrianany no hahalehibe ahy noho ianao. Amen. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala ho aminao ny fiadanana avy amin'ilay Jesosy Kristy ary tombo mandrakariva aminao zany ny alalany teny izy omenanao. Nofinaranaisika teo Genesis toko fa 1:7 andiny 3:3 ka hatramin'ny 7 dia tantara milaza ny fiantsonan'i Josefa izay nanome ny hevitry ny nofin'ny Farao ilay mpanjaka Egyptiana. Ny zava-boamarika dia ny hoe ny olona manana ny fanan'Andriamanitra ao anatiny dia mahita vahaolana. Ny olona manana ny fanan'Andriamanitra ao anatiny dia mahita vahaolana. Nanazava Josefa fa izay kasin'Andriamanitra no nambarany tamin'ny Farao tamin'ny nofy. Isy ny 7 taona ziny fa avokarana raha nataona 7 mosary. Ilaina ny fanangonana vokatra mandritsy ny habetsahan'ny vokatra anaty 7 taona hiatrehana ny mosary. Mila manindry olona afaka isahana izany famorina izany Joan'ny Farao. Afaka may vahaolana i Josefa no fanamasina tao aminy. Zava-dehibe izany ry havana. Ny amin'izany hoe olona manana fanan'Andriamanitra izany. Fa inona koa? Inoteny. Avy any am-pontsy Josefa no nantsona nazava ny nofin'ny Farao. Tsy nijery ny toerana ny haviany Farao fa niny fa nanaiky ny vahaolana natolony. Ilay Farao mpanjaka nanana ny voninahiny manokana kanefa nanaiky iaino niny sy nandray ny tenilay avy any am-pontsy. Ny fanan'Andriamanitra nampaheran'i Josefa no fototra natonga azy ho afaka mampahery sy ny noho ny teny. Ary zava-dehibe izany ry havana. Ny olona manana fanan'Andriamanitra ao anatiny koa dia izao omena andraikitra. Torohevitra men'i Josefa ny hanendreny Farao lehilahy iray manana fahendrena sy fahaiza-manao mba hanapaka sy hanangona vokatra any amin'ny faritra samihafa. Noraisin'ny Farao ny tolo-kevitra. Tsy nitady lavitra nefa Farao fa Josefa no naresy lahatra azy. I Josefa no ninona fa lehilahy manana fahendrena, manana fanan'Andriamanitra ka miendrika ho amin'io andraikitra famorina vokatra io. Ny olona manana fanamasina dia azo itikina ka tolorana andraikitra na dia anatin'ny fotoan-tsarotra azy. Ary zava-dehibe ao antsika izany ry havana. Ny fihaizanao manana fanan'Andriamanitra io satria ahitanao vahaolana io. Mahatonga ny olona hino ny teninao io ary mahatonga anao omena andraikitra ihany koa amin'ny fanatanterahana sy sitrapon'Andriamanitra. Raisy izany ry havana ho voninahitra Andriamanitra. Andeha hivavaka isika. Tompo, misaotra noho ny mofinaina nomenao anay izay manazava ny amin'ny olona manana fananao Andriamanitra ao anatiny. Fa mahita vahaolana mandrakariva ary inony olona teny amin'izay ambarany ary dia omenao andraikitra ihany kosa azy. Tompo, manolo tena ho anao izay ary manavao izany ka miaraka aminao amin'ny androm-piainanay rehetra dia tao io fanoloan-tenanay ho anao amin'ny fiainana ny famonjenana nataonao anay. Tompo, vonjeo ny firenenay, esao ny nosonay, tao ireo manandraikitra rehetra amin'ny fitsaboana ka hositranonareo marary, amparezanao ireo manamanjo, anohanareo marefo zokiolona ihany koa ary aminjenao ireo mahantra sy sahirana.
io ny asa sy ny fiazakazanay ny fianarana fikasanay rehetra mivavakay dia atao eny anaran'i Jesosy Kristy ilay mpanavitra anay rehefa nitsangana tamin'ny maty ary efa nampiandranay koa nivavaka manao hoe raha nay eo izay ny an-danitra ho masinina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao any sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra mihony an'io izay anona sahaza ao anay ary mamela ny elikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Raha isa fotoana ray avy nanajodrana tolotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hitanao ny tompo ka ambinina ny sosalama amin'ny zavatra rehetra ny hainao tahaka ny anambinina ny fanahinao ihany amen. Dia an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen.